Miarabantsika mamerina amin'ny fiarabana amintsika izay efa natao tamin'ny maraina. Averiko kely le izy fa misy mangataka fanazavana misy kokoa momba an'le hoe 1er avril. Zao le izy voalohany aloha hoe passant d'avril le izy fa tsy poisson d'avril. Dia iny le nazavainy tenen'le hoe hazavao no mahatonga an'le izy. Iny le voaloha. Ny faharoan'izay dia fetin'ny vazivazy fa tsy fetin'ny lainga. Zany hoe fête des plaisantes fa tsy hoe fête des mentis. Ny nahatonga le izy io dia hazavaina tsara ary le izy. Tany Athènes tany no nendohan'izy io, tany Grika tany. Grèce moa zany fa Grika fanagasintsika azy. Dia nahatonga an'le izy dia zao. Ny olona taloha talohan'i Jesosy tany dia mankalaza ny taom-baovao araka ny calendrier lunaire. Zay zany fijerevan'ny olona azy taloha. Mankalaza taom-baovao araka ny calendrier lunaire dia amin'ny tsinam-bolana, isaky ny tsinam-bolana volana Nisan. Zany hoe nouvelle lune ny volana Nisan na volana biby zay ny taom-baovao taloha. Araka ny fanisan'andro lunaire zany nataon'ny jiosy araka ny nanomezan'ny manam-pahaizana azy nomena tamin'ny alalan'ny lalan'ny Mosesy. Ao amin'ny lalan'ny Mosesy misy an'izay. Afaka hidirana zany orianao afaka hazavaina be dia be mihitsy zany. Dia io zava-tsainainan'ny olona taloha. Dia rehefa taty aoriana 300 taona taty aorianan'i Jesosy, 300 taona mahery taty aorianan'i Jesosy dia nivoaka amin'izay ny calendrier antsoina hoe calendrier grégorianne. Calendrier grégorianne. Io calendrier grégorianne io dia fanisan'andro mijery araka ny masoandro. Mifanohitra amin'ilay teo zany calendrier mijery araka ny volana. Fa ity indray fanisan'andro mijery araka ny masoandro. Ity calendrier grégorianne ity. Ka namorona anazy tsy hoe namorona moa zany fa ny namoaka azy tamin'ny fomba ofisialy tamin'izay dia Papa Grégoire le Grand. Araka ny fanisan'andro Grégoire zany io, grégorianne zany io katolika. Idiran'izay ao aorianao hoe Papa Grégoire hoe inona avy zavatra novain'ny Papa Grégoire le Grand tamin'izany fotoana zany, tamin'izany andro zany. Fa azavaina tsotra fotsiny. Zay no natonga hoe calendrier grégorianne. Papa Grégoire le Grand no namoaka an'ilay calendrier tamin'ny fomba ofisialy izay fanisan'andro araka ny masoandro. Zay izy io. Dia nivoaka io dia io indray zany no ohatran'ny hoe no acceptena, no ezahana ho acceptena ho fanisan'andro teto ambonin'ny tany tao aorianan'izay fotoana izay. Dia mbola mifandahatra teo ireo fanisan'andro anankiroa ireo mifandahatra teo ireo tamin'izany fotoana. Dia rehefa tonga amin'izay taty aoriana dia efa taty aoriana be zany, efa taty ambadiky ny 1800 taty tany Athènes tany, efa taty akatiky 1900 mihitsy zany tany Athènes tany dia leo izy hoe mibositena hoe nakarina ohatran'ny hoe nindraina ambony amin'izay zany ilay fanisan'andro araka ny calendrier grégorianne. Rehefa taty aoriana taty amin'ny 1900 latsaka kely zany hoy-tsika teo, taty amin'ny 1880. Dia rehefa hoe boositena zany io calendrier grégorianne io dia najanona tanteraka amin'izay zany tao Athènes nendohan'ilay izy najanona tanteraka amin'izay zany ilay hoe fanisan'andro araka ny lunaire. Le tamin'izany le hoe isaky ny tsinam-bola amin'ny volana biby. Zay ilay fanisan'andro tamin'izany. Dia tamin'ny indray nitoraka izay ary ny totona tao anatin'ny 1er avril ilay fanisan'andro araka ny calendrier lunaire tamin'io fotoana io. Dia mbola nisy ihany le nanatitra fanomezana tamin'izay fotoana izay. Dia tao anatin'io nefa nisy nanatitra fanomezana fa nataony sangisangy le izy, nataony vazivazy le fanomezana dia boaty mifono
ny fony papier cadeau tsara fa tsisy nininina boaty vide no naterina tany amin'ny ray aman-dreny naterin'ireo olona manao sankisanky sy manao vazivazy zany manatitra cadeau izy tamin'io 1er avril io dia boaty vide no naterina tany amin'le ray aman-dreny tsisy fanomezana tao anatiny vazivazy zany le izy dia lasa fimehezana ampiomehy zany le zavatra zay nampiomehy tamin'izay fotoana izay dia lasa natao zavatra ohatrany hoe kisangisangy mampiomehy le izy tamin'io fotoana io dia lasa ohatrany hoe nakalazaina indray tao anatin'izay fotoana izay zany reto le nanohitra reto le te hanohitra an'le calendrier grégoriana dia nataony zareo vazivazy sangisangy hoe rehefa tonga le fety taom-baovao araka ny fanisan'andron'ny zareo lunaire dia manatitra cadeau amin'ny ray aman-dreny izy fa ataony kisangisangy le izy dia cadeau vide ny naterina dia nanomboka teo dia lasa nakalazaina le hoe fety vazivazy ilay taom-baovao araka ny fanisan'andro lunaire tamin'izany aloha lasa fety vazivazy varie le izy tamin'izany isaka fijerena amin'ny volana isaky ny tsinam-bola amin'ny volana nisana na volana biba zany tamin'izany fotoana zany dia rehefa tato iarina dia nangataka zany reto zareo lasa natao fanao le izy le hoe fety vazivazy dia nangataka zany reto le mpakalaza le tena mbola nipetraka hoe ankalaza le calendrier lunaire hoe tsy tokony hanaovana an'le izy ilay daty io dia nataony zareo ihany le fety vazivazy fa nitazomin' zareo tamin'le 1er avril ilay calendrier lunaire varie miovaova fa nitazomin' zareo le 1er avril natao fety vazivazy dia fanaovana vazivazy sangisangy le 1er avril dia mivadika le izy taty aoriana dia lasa io mivadika mivoana amin'ny zavatra ratsy dia lasa hoe fety ny lainga fa fety ny vazivazy no tena marina tamin'le izy zay fa dia misaotra tsika